Ry malagasy praitan-drazana, namana, manerana ny nosy. Afaka oravitsy dia ivalina ity taona 2024 ity, koa midera sy misaotra an'Andriamanitra isika, ny tatana sy ny tsinjony dia tsika tsirairay avy. Tomboky lahy sy tomboky vavy, 3 Desambra 2024, ity no farany taona fahadimy sady farany iarahantsika ato anatin'ny tetezamita. Nandritra izay 5 taona midiavintsika izay, dia taony mafy sy ny mafaitra. Fatao ihany koa ny soa sy ny tsara. Marina fa ny fisedrana no maha-olombelona ny olombelona, fa ny fisedrana ihany koa anefa no nitarika antsika nakany amin'ny fahamatorana sy ny fivoarana. Lalatsarotra ary be fandrika no diavintsika hatrany, eny hatramin'ny androany, saingy ny tafy herim-po sy herin-tsaina ary herim-panahy isika mba hatratrarana ny tanjona rehetra izay napetraka. Nametraka fanampy tokoa isika ary tratra ny tanjona. Tsy nanaiky horesin'ny fanakiviana sy ny fanatsatsoana isika, ary ny malagasy raha teo koa dia miandrandra hatrany fandrosony ity nosy malalantsika ity. Ry malagasy namana, totosa somatsara ny fifidianana izay ho filoham-pirenena sy ny fifidianana ho solombavam-bahoaka, koa misaotra ny olom-pirenena tsirairay avy ny tenako, satria tao anatin'ny fitoniana, famendrehana, fahamatorana ary filaminana tanteraka no nanatanterahantsika izany fifidianana izany. Isaorana manokana ihany koa ireo tompon'andraikitra isatsikajana sy ireo mpitandro ny filaminana. Nijoro ianao ry malagasy, ary nandray andraikitra, satria ianao no manapaka ary ianao ihany koa no mandidy. Efa mipetraka raha teo koa ny fototry ny Repoblika fahefatra, ary io lalam-panorenana io no ife ireo mpitondra vaovao ho avy, ka io lalam-panorenana io ihany koa no anaovany fianianana sy hoajainy. Noho izany dia ifarana ny tetezamita mba ahafahantsika mandroso idirana any amin'ny Repoblika fahefatra. Raha ny marimarina kokoa zany dia ny fametrahana n'ireo rafitra rehetra izay andrafitra ny Repoblika fahefatra. Tomboky lahy sy tomboky vavy, sarobidy loatra ny safidim-bahoaka, koa anaja sy ankatoy izany isika. Aoka izay ny fanakorontanana, ampy izay ny fampizaram-bazana, alaviro impito mandifotr'olona ny finiavana ampiadiny samy malagasy. Nisikina herim-po sy nampiseho fandeferana ny malagasy, ka ny firaisakiny, ny fitiavan-tanindrazana no natao apinga ny arovana toy ny anak'Andriamaso, ny firaisam-pirenena nandritra izay tetezamita izay. Efa ho 5 taona izao no nandefitra ny maro anisy. Noho izany, tonga izao ny fotoana anajana ny safidiny. Ry malagasy
namana araky ny fa nambarako roa taona lasa zay dia apetrak'Andriamanitra eo anoloana ny safidy hatrany isika izany hoe isafidiny ratsy na isafidiny tsara napetraka ihany koa isika ny hoe isara-bazana sa irahina ifankahala sa ifankaty ifandrafo sa ifandray tanana ifamotika sa anorina sy anamboatra amiko taonany firaisakiny fifanomezan-tanana fanorenana ary indrindraindrindra taonany fankatiavana no andradraitsika amin'ity taona ho avy ity satria ny fitiavana no lehibe indrindra noho izany mino sy matoky ny tenako fa ny malagasy hitsena ny taom-baovao 2024 dia malagasy mifankaty malagasy mirahina malagasy mifandray tanana malagasy vonina anorina sy anamboatra fiarahamonina vaovao sy Madagasikara vaovao tompoko lahy sy tompoko vavy ifarana ary ny tetezamita efa teny nomeko ary fampanantenana nataoko fa vonina anao famindram-pahefana amin'ny fomba demokratika ny tenako koa amin'ny foko mantolo no anolorako fankasitrahana sy fisaorana mitafotafo ho an'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka fisaorana noho ny fifampitokisana fisaorana noho ny fahadiova-po fisaorana noho ny fandeferana fisaorana noho ny firaisakina ry malagasy tsy vaky volo manerana ny nosy eto ampamaranana dia mitodika sy matsiaro manokana ho an'ireo zay tsy salama ny tenako ary koa ireo kamboty tsy fidiny tamin'ity taona ity ireo rehetra tsy misy mpiay ary koa ireo malagasy namako rehetra ao anatin'ny tebotebotsaina sy ny fangirifiriny no ny antony maro samihafa mitsidika anareo isambaravarana ny tenako ary mirary koa raha mirary farany taona feno fitokisana no avy mba ho ampitso mamiratra sy feno hafaliana ao anatin'ny fahasalamana sy fahombiazana tanteraka ane no miandry atsika rehetra ary mirary koa ny soa sy ny tsara indrindra ho an'ny sambatan'olona sy ho an'ny ankohonana tsirairay avy mba ho tanteraka ane ny faniriana sy ny fikasana rehetra zay ny vinavinatsika mitsodrano antsika malagasy namana rehetra manerana ny nosy ny tenako mba hitsena ny taom-baovao 2024 ao anatin'ny fitonitsaina ary ao anatin'ny fanantenana ho tanteraka ane ny sitrapon'Andriamanitra masina ny tanindrazana misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy